Afo mandoro andrenesanao any solofo, ery, mbola, luje, iaina ary simonety. aza mamerina andrentsony le tsirianry fa mahakamo be. Tsy voninahitra ho anay iray aman-dreny mihitsy zany voantso any am-pianarana zany. Eno lava zany? Endry dada. Mba endrendry moa fa ny olona efa sahirana amin'ny asa mbola voantso any am-pianarana koa. Mandreraka be. Lazako kosa ve lesy ny eo amin'ny toerany ianao manazava ry am-pianarana ry elao manao Facebook. Zany ve dia hiety? Aiza ny tsy ho confisqué ny telefonina an'la? Tsy azony dada le izy. Ninona ny tsy azoko? Tsy nareo miarina amin'ny maramena aminay am-pianaranao dia mora aminareo no miteny. Ka normal be ny azy e. Ao anaty salle de classe elany manao Facebook ko ahoana ny tsy ho tezitra izy? Satria veriveriny dada hoe za rery manao Facebook eo am-pianarana. Ary tsy Facebook zany koa ny ary nataoko fa calculateur no nipitiako teo. Facebook litsy ny teneniny teo dia andainga ve izy? Zay no zany hoe tsy hitanareo marina ny tany dia nareo no miteny. Inona natao la zany inona? Zany efa niteneniko hoe nanao calculateur na telefonina fotsiny nataoko fa le raha misy mihitsy nefa misy rivotra. Sady le iny koa efa tsy dia tia anah mihitsy ao am-pianaranao. Samy manao Facebook ihany ny ankizy ao, za ihany ny tsy ihany. Fa inona ny antony? Maninona ary zany tsy nitenenina teo niresaka tamin'ny directeur teo tsika manona tsy nitenenina zany? Ny directeur ve tsy ana diony olona ampiasaina eo ihany. Fa inona ny antony ary? Maninona no ela rery no hoe tsy tiana? Tantara lava be zany ry dada. Tsy ho vitana ao hariva ary ny andro. Fa manaraka nga matantarana aminareo. Ie dia mba mitandrema zany rehefa hita fa tsy tia mipapy zany e. Ka tsy hoe le zavatra ataoko mihitsy ny tsy tia fa za mihitsy. Zany ny zavatra manjoa am-pianaranao raha ny tiako raha dia transfert mihitsy hiala tao. Aiza ve rangaha dia za ihany ohatrany hoe hitany manao défaut fa zay manao défaut tsisy atao ninina. Vetivety tonga any amin'ny proviseur rehetrarehetra any. Mba mahagaga indray letsy zany. Ka hitanareo misy zanany vavy zay ao am-pianaranao. Zanak'izy? Zanak'le prof io e, le ratsoloha be io. Dia ohatrany hoe tena mifandray be zany zay sy le ankizy vavy tena proche be mihitsy zany zay e. Dia misy fotoana zay miaraka manao devoir, misy fotoana ao am-pianarana zany mba misy fotoana ifampiresahana. Mianatra ray kilasy aminareo io zany zany? Ie. Dia ratsy fijery be ngarainy dia ohatrany hafa mihitsy zany azy ny eritreriny. Ohatrany hoe manadalana zany anga sa maninona dia ahoana kosa ny ifandraisany lahy amin'ny zanany? Samy mpiara-mianatra very data tsy mba hifandray a? Ka lehilahy sy vehivaviko. Maninona raha samy lehilahy kosa no mifandray mifanao namana? Raha tsy any am-piangonana sasany izy tiako hoe mitokana ry lehilahy dia mitokana ty vehivavy. Zay no zay tsy azonareo le izy dia ohatrany tonga dia ratsy loha be amiko ngarainy dia tsy haiko na ny andro ka mihitsy nga mantena tanjony. Ohatrany tsy mino an'izany aloha. Ny mpampianatra ny raha ny tokony ho izy aloha dia amin'ny fo madio sy amin'ny saina madio ny andraisana ny mpianatra rehetra rehetra. Hoe dada mampianatra dia zany. Tsy ala zany. Dia tsy haiko aloha fa dia zay ny zava-misy dia mitandrema ary zany aloha na inona antony aza verina intsony zao fampiantsoana ray aman-dreny aty am-pianarana zao fa zay sady sahirana no menatra. Tsy moramora mihitsy zany hoe atsoina any am-pianarana zany. Ka tsy mety zany koa ahoana koa dada ny olona mpiara-mianatra ny tsy hifampiresaka. Tsy aza verina intsony ho ary efa hita fa tsy tia mpampianatra aloha na inona antony. Indrindra tia milalao telefonina ao am-pianarana ity tsy mety kosa zany a. Raha za aloha mpampianatra kosa tsy anaika an'izany mihitsy a. Iny dia efa hiezaka zany aloha fa sady nareo classe d'examen aza adino zany e. Olona akabaka ve le tsy dia be lalao ohatry inona? Izany ary akabaka zany kery dada tsy zazakely intsony e. Efa feno taona zao mba mahafantatra ny tokony ataoko ihany. Fa zany hoe rehefa eo le mpisopatra dia tsy maintsy miditra foana le afera. Zay zany e. Dia ahoana le cours de mathématique anao ihany sa ahoana? Sa janona le izy? Efa ndresaka tamin'le prof e? Ka le izy tsy mampety anazy ngery dada amin'ny hariva dia le miravalina dia sao dia manahirana e. Inona manahirana amin'izany afaka tsy nainy alahy? Aleo aloha dada eritreretina dia miezakaezaka eo fotsiny a. Eny ary.
Nanahoana ny tany? Maditra ny ianao e. Maditra ahoana? Izany ny tenen'ny mpampianatra sy ny taleko. Tena maditra hono ilay zalahy iny. Nefa izy eny an-dalana dia miresaka amiko fa lazainy hoe mpampianatra indray hono tsy tia azy. Manao Facebook eo am-pianarana ao anaty salle de classe mihitsy. Izany kosa ve hiety? Andrekako. Dia ahoana ozy ianao? Inona moa no teneniko fa dia nanarina imaso teo fotsiny mba tsy hamerina intsony. Fa sisiondresaka eny koa hoe manao sipa ny velany any izy. Zay ary. Zay ny fahavoazan'ilay ankizy amin'izao. Fa mpianatra atsy mihitsy. Tena mandreraka. Lelo mbola tsy afaka ozy ny fitenenana dia izany ny atao. Tsy hita hoe hoaiza dia miarakaraka eny rehetrarehetra eny. Zara taitra iza na enonao an'izany? Namako e. Maso mihitsy no nahita an'zareo. Fampitantana amin'ny ankizy vavy izany. Fianarana tsy vita. Manahirana mihitsy ilay mitaiza tanora amin'izao ka. Dia ahoana nga nanaovantsika an'iny? Aleo aloha tenenina koa izany fa tsy mety izany e. Animbasimba zanak'olona fotsiny ihany tsy manahirana izany. Ka izay mihitsy ary ty taona mbola kely ty miditra lalina amin'ny resaka fitiavana sady mandreraka mihitsy. Le mifampianatra atsy mihitsy e. Eo koa le resaka serasera ty koa ny olana e. Facebook ero. Farany manita-kevitra miarakaraka amin'ny olona rehetrarehetra io. Zay indrindra. Andao nga tsy mena telefonina ntsony koa. Mety koa izay. Nefa iny ve anaika an'izany tsy grevy eo. Andramasory aminy aloha ny telefoniny ndrarivako. Sady efa impiry-tenenina hoe classe d'examen. Iny fa tamy. Aza miala aloha anao fa aloha iarahana amin'ny teny eto mihitsy. Fangatsy ny anatra? Zavako. Ary iza ny kitapo izy? Tsy an-dakozia atsy fa noana be dia misotro rano aloha dia tiany koa. Ary nento mivandravandra be fotsiny. Mandreraka be ty fiainanaoko. Ie, zany. Mandreraka be ty fiainanao. Vao eo tsika zao no avy any am-pianarana dia eto maheno zavatra hafahafa sady indray ataony lahy ihany. Inona ihany ary zany ry dada? Ahoana indray izany manadala zanak'olona izany? Manatana zanak'olona. Hita fa ianao miaraka amin'izany vehivavy izany ozy ny namako. Mbola andaingo indray. Valio izay fanontaniana izay aloha. Izay olona miarakaraka amiko ve dia tsy maintsy ho sipako daholo. Fantatry ny olona foana ny eny setroka sy ny tomany. Tanora miaraka mifampisakambana izany dia vakiana fotsiny izany. Fampitatana. Dia mbola andany izany ihany ianao sa tsoko mihitsy ilay namako? Hay ve izany. Fa hono aho anontany kely aho. Nareo ve mba tanora ihany taloha sa tonga dia antitra? Za ve dia tsy mba nanazo mba hiarakaraka hifankatia namako mihitsy tanora anke ary dada sy neny. Aza hodikodiny lany resaka. Marina sa tsy marina aloha izay fanontaniana izay misy olona miaraka amin'ny lany sa hoana? Misy ho ako. Inona ary ny olana amin'izany? Dia mety ve izany? Ohatry. Nga ianao efa vonona nambady. Izay indrindra mantsy ny tiako hatongavana. Zay ho ilay mahavotsay. Vao hifankatia kely ve dia tonga dia vadinao andoha. Sa efa manana asa ianao? Inona ny tanjonareo raha miaraka nareo? Marary be loko dada sy neny. Elany zao ny karatra elary mbola tsy any am-pelantanana akory. Mbola vao ny firaisana. Inona ary ny idiran'ny karatra amin'izany? Efa fiain'ny taona fa ny karatra fotsiny mbola tsy mivoaka. Matola ety miaraka amin'olona izany dia efa misy tanjonao izany hanambady ny zanak'olona. Izay mihitsy no izy. Efa tanjona izany hanambady ny zanak'olona. Enoy aloha. Fangara manao an'izany ny tanora rehetrarehetra dia hanao an'izany koa ela. Za aloha dia tsy manaiky an'izany mihitsy. Sady mahamenatr'olona izany tsy adalany tolo mihitsy ny laza le hoe mitary-bady tsy lasam-body ondry izany enatra amin'ny tany amamonina. Enao very dada rehefa sy manao sipa dia lazainy zalahy fa hoe sarim-bavy maninona sady tsy hitako hoe. Zay le fahavoazana amin'izao zay.
Inona koa moa nenonao izay vavan'ny olona any? Tsy izay hatafitanao aloha no atao. Za dia miteny isy olana tena tsy ho zakalala mihitsy ny fiainana raha vao tsy manaiky nianatra iray aman-dreny. Adaboy hatrany zany fiarahana amin'ny ankizivavy zany. Tsy mbola ininona koroko miaraka. Dia inona fotsiny zany no ataoko aminareo? Ny fianarana aloha tohizana, zany no tokony atao masaka ao an-tsaina. Ho any am-pianarana tsy maintsy mifanerasera amin'ny ankizy lahy sy ny ankizy vaviko. Fa tsy midika hoe mifankaty miaraka. Fa ifandrafindray ve zany zasy ny mpiara-mianana tramiko zany? Aza be efa maliana rianria. Mba efa ray aman-dreny zay nahita fiainana teo aloha. Mba ekeo ny teninay. Lolo andeha. Andeha ho aiza? Ndeha toroka zay foana le fahavoazana zay vao tenenina dia alao aloha andeha. Lasa aloha. Andray. Misy toetra koa iny zaza iny ka. Fa nga marary ianao e. Tao malomalo kendrika tsy mihinan-kanina anontaniana ianao ohatrany tsy miteny zany. Fa misy inona? Marary. Dia marary inona? Marary any amin'ny atiko any mihitsy ahy. Marary ato zany ianao io? Marary ny haiko. Any anatiko any amin'ny vazanaiko mihitsy ny marary. Izay tena mahazo anao tenenina fa hoentiko dokotera ianao zao. Tsy mila dokotera zany. Sitra ny dokotera koa zany no hoentinareo any azy. Sady tsy problème anay sy ny dokotera mihitsy. Fa inona ary? Renao ange manontany anao e? Ahoana moa tsy arary neny. Ny telefona confisquena tsy avela mampiasa ary ny olo tiako raha tsy hiaraka amiko. Nga misy zavatra mafindrina mihoatran'izany eto ambony tany. Rianria. Fitiavana anao ange matoa izay manao an'izany. Fitiavana zao mamparary be zao. Tiana dia aparariana ohatr'izao. Mbola tsy anasy ianao akory. Zany foana neny zany tsy anasy zany. Mbola tsy tokony hanambady ianao. Mbola tsy fotoana izao. Dikan'izay esorinao aminao mihitsy aloha zany eritreritra hoe arakaraka aman'olona zany. Dia mangina ara fa zasa ny tanontaniana. Lao amin'izao fotsiny. Tianao simba ve no avinao e? Kosombanareoko. Zao manimba no aviko zao. Jereo daholo ny ankizy amin'izao fotoana. Tsy anasa tsinitsinina dia manambady dia avy eo maninona potika amin'ny fiainana. Zany efa zavatra efa fahita zany nefa tsy voatery hitovy daholo koa ny olona rehetra. Nga za tsy maintsy hitery mitovy amin'ireny olona mijaly sy ny karazany teneniny zany. Eritrereto tsara fa ianao nge zanakay lahatokany. Ary tsy maintsy ataonay izay hatafitanao. Raha maditra koa ary neny tsy ohatr'izao Za mba miezaka any am-pianarana mba mamitana amin'ny voalohany sy ny faharoa foana raha faran'izay tsy afaka ary. Raha hoe olona dondrombelona dia mba manaiky an'izany teninareo zany. Sady fanampin'izany, za nge raha miaraka amin'ny Stella tsy hoe hanadala azy fotsiny nanimba azy fa tena hanambady azy ny tanjoko e. Ekena ary fa hanambady azy ianao dia oviana tia ataony draharaha. Roviana rapitso. Samy ny herinandro. Aza manantsafa ary neny. Vao miaraka koa ve dia tonga dia raha zao ny andohanareo. Manao raha ihany zay fa tsy rapitso na afaka apitso araka ny tenineny zany. Eny ary dia hipetraka aizy nareo. Ahoana ny fiainanareo. Ka mitovy amin'ilay teniko teo ihany zany e. Tsy androany zany na rapitso fa mikatsaka an'izay mahasoanay zay fa miaraka fotsiny androany fa mbola aoriany zany. Dia aoriana oviana afaka 7 taona sa 10 taona sa 12 taona. Mba fantatrao moa zany hoe miaraka. Mbola tsy fantatrao mihitsy izay ao anatin'izany atao hoe fiarahana zany. Hitanao ihany ny fiainana. Sady zao koa atao vao anatin'io sainao io fa raha vao manambady ianao dia miala ato amin'ity trano ity. Marina nge zany e. Iza moa nipetraka aminareo ato mandrakizay. Tsy maintsy efa manamaiza koa amin'izany fotoana nanambadiako zany. Ria, ny ela nge maharay roa e. Mba fantatrao moa dikan'izay. Rehefa miaraka ela ny olona dia misy zavatra izay tsy apoizinao mihitsiny eo amin'ny fiainanao. Dia inona ny ataonao? Hoe zaza ve? Sa inona? Ka tsy voatery. Mety hoe inona koa? Mety misy zavatra mitranga be dia be nge ny ohatr'izany. Betsaka ny tanora izay niaraka ela be
fa tao anatin'izay tsy mivady akory fa nimba fotsiny dia izany ve ny tianao tsy ray tsy roa fa olona be dehibe izay fahitanay izay ry Henri fa ianao a miamaly ana foana ny ao anatin'ny sainao izany foana neneneny ampitovizinao ny olona zao foana ny ianao fa za very neny tena maditra be ohatrany inona dia ampitovizinao amin'izao olona faikan'olona rehetrarehetra maditra ny velany an'izao a ka mbola tsy lafaka ianao no tenenina sa vela ho voy ianao vao eo vao amoy fo ka nareo mananatra tonga dia manao refuse be fa tsy vitan'izay manoro hevitra fotsiny tonga dia rarana fotsiny ny hevitrako tsy afaka maneno hevitrako mihitsy izany aho izay ny tena alako aminareo izay eny ariko atao very izay tianao atao e zany ariny ianao efa tsy mba manao ditra zany ato e mba mahita ny zanakin'olona any zany hoe maditra zany fa tsy haiko hoe oharina amin'ireny ny tenako ve mba tena maditra ny aresaka izay fotsiny ny olana antsika ato hoe mba misy ankizy miaraka amiko fotsiny dia izay fa tsy hoe ditra ohatrany ahoana koa nefany eny aro ah dia ahoana izany ny poroantsika ry Henri ohatrany mahazatra ny an-tranoko any aminareo ve zomangy androany e toko izaka zomandry iny makany aminay za le sotrany kamo be le makany aminareo a fa maninona ndraiky androany a za tsy te hiteny-betsaka amin'ny lahy fotsiny fa le dada sy mamanareo zany ohatrany tsy dia mety amiko e za indray ny Henri efa izay le nampifamalantsika sy ndry farana iny dia averindry indray miavonavona loatra mamanareo tena fijeriny anangy ohatra ny reny mijeriny reny dia ny any hatrany ambany ka hatrany ambony a dadanareo indray moa masika mijadojadona ohatra za tsy ho antsonka andao lalakafa ny alena mba miaraka amin'ny ankizy koa androany maninona moa e ka ry zareo nge ohatrany tsy ao ary androany moa dada sy neny koa ve ataitra raha ao ary reny efa ohatr' izany mihitsy ianao no tsy zatra anazy fa za dia efa zatra mihitsy sanandro sanandro ohatra ny hitako hoe tsy tiany zareo mihitsy angambany izay ny tena marina eny mampomebe tsy hoe ianao ny tsy tiany fa sy le fandrarana zany e efa rarana dia tsy haiko fa zavatra mahagaganao a hoe fa maninona ary ianao no teniteneny zareo bebedibedesiny amin'izany zavatra nefa izay ara ao an-trano tsy mba misy miteny izany na firy aho zao mody a tsy bedy izany mihitsy ianao lehilahy indray tia voafefe ka tsy haiko fa nefa efa olon-dehibe fa tsy hoe zazakely akory fa tsy ampivanenena zany amiko e efa zay miteny mihitsy azy saika ho teneniko hoe sao dia ajanona ty resaka ty ohatrany tsy mamely Stella ndray mandrengy ve no vadinao sa za za ngana bany andry e ka tsy maintsy isarangorangotra amin'ireo ihany any ariana any zaniko namoa tsy isarangodrangotra fa tsika sindrefa manana fiainantsika manokana dia andro zareoko izy koa nefa nanao tambava tamiko fa rehefa manambaka dia tonga dia tsy mifandrindriny amin'izareo tsony fa tonga dia mareo teny tsy izay koa raha ve no tiako saloko izany mahalala fa mandeha ihany ny fotoana ho aitsika sindray izao ary rehefa tsy tiandre maka ny an-trany ho any andraikiva sa ho ambetafo za koa ary lasa ohatry ny kamitapoka teoko ndao ranga aloha samy miparitaka manaraka indray aminay vandry any izany tsika hoe tsy manana fotoana iarana raha tsy zomarivo ohatr'izao e saoko amin'ny herinandro efa vakansa androany ve mba tiaraka amin'ireny ndao moa e sa hoe amin'ny gara ratsika e ka moa Henri sy dia atory be aho zany fa le matematika teo koa nanadala ny saiko mihitsy ko izay mihitsy ny voana kely mba angalana rivotrivotra lo moa manaraka e tena marina e dia za zany nge kamo be koa no mody eny an-trano amin'izao fotoana izao tonga dia lakinina fotsiny iray no azo koa e tsy aleo indray mba harivariva vao mba mody dia mba hateriko ianao koa ohatrany tsy mahalala hoe marary ny olona enindray ary ozy dada ahoana izay andeha hanao voyage d'étude izay amin'ny farany volana hony dia mila vola fa andeha ho aiza any Majunga sady obligatoire ilay izy ay dia ohatrina ho ny frais amin'izany 300 000 aloha ny teneniny zareo
Dia ankoatr'izay sakafo eny an-dalana sy ny sakafo hoany sy ny argent de poche kely izany sy izay hitondrana voan-dalana ho an'i dada. Dia firy andro nareo no any? Herinandro ihany ka, tsy dia mijanona ela. Soa ary dia mihoatra ny herinandro Izay ihany no tenenin zareo aloha e. Manjaro mangina rereto manko izay mianaka. Arakaraka amiko raha ohatra ve hoe mahafinaritra ny ambiance tsy ampiana kely, sady mba vakansa koa. Tsika efa tsy manao vakansa ihany. No anky. Ary sao dia mba afaka mitondra zandrindry dia amin'izay mba afaka mifahanginana ihany koa ilay zandrindry e. Ry dada, Ahoana? resaka fianarana neny alehanay ihany. Eny eto izany manaiky resaka fianarana fa mba sady fitsangatsanganana. Tsy possible mihitsy izany sady ny olona rehetra tsisy mitondra zandrika izany irongorongotra kizy eo. Sady amin'izay koa nge mba ampiko ihany koa ilay vola e. Ry dada moa sady izay roa tsy mifanaraka mihitsy rehefa mandeha. Izy olona be loha be iny. Eny e, mba hevitra ihany koa aloha ny ahy iny fa rehefa tsy mety sy maninona. Aleo mihitsy hijanona. Dia izao mba teny Stella, tandremo tsara ny fitondran-tena fa ianao vehivavy raty eo. Aza matahotra ianao ry dada. Oviana moa ianao no nahita naninona sa naninona. Eny e, mahatoky ny fahendrendriany e. Dia mba ataovy betabetaka ny volako Tsy maninona izany fa aleo vapiako e. Saotra. Ohatra saika adiniko. Dia mba sasao aloha ilay lobaka ao mialohan'ny andanandry e. Lobaka inona izany? Efa nataoko amin'ny lamba maloto kia. Lamina indray izany amin'ny pirolo. Tsy ampy amidy mihitsy any rahabainy tony. Ekeny daholo izay teneniko rehetrarehetra. Stella, Ahoana? fa taiza foana ndre? Fa ahoana? Nandritry ny herinandro ndre tsy hita mihitsiny. Makany aminareo tranonareo midy foana. Mandeha FMP tsisy valiny ianao tsy aolinina mihitsy. Miantso moa dia messagerie vocale tsy afijanona. Inona daholo izany tantarainao izany? Tomezandry fotsiny aho e. Tena efa mivadika ny lohako. Mifoka efa mikisaka mihitsiny. Teo ihany efa tsy hitanao angambany. Diso aloha e. Tena laza fimehezana ve sisa mivadika. Tsy izany ilay tsy fanarary bebe anay Dia mifalifaly be ohatr'izao ndre? Tsy hoe izany no mahafaly anao ilay paozy tantarany ity rehetrarehetra. Tsy fantatra intsony izao izany na marina na tsy marina. Tsisy appel akory atao anaty telefonako. Manisy marina izany e. Tena marina e. Tsy hitako izany. Miantso, tsy haiko hoe fa firy isaky ny maraina miantso ka tsisy réseau any mba vohatra anay e. Tsisy ninona mihitsy any. Tsisy internet, tsisy. Fangamy be ma izany tsisy réseau. Mbola tezaka no be ma izany. Dia kanko. Dia tsy mba niteny tamin'ny korindreo hoe andeha andeha ilay tsy fa nange afaka niaraka tamin'indry tany e. Aza be resaka e. Tsy vita ny laza makany ambanivohitra anay izany. Stella, za ty resaka matotra be amin'indry aloha izao. Ohatr'izay izany vasivasy meme izany. Otry, za koa nge matotra e. Tsy azoko mihitsy. Niova be nge tato ato e. Niova ahoana? Fahitako anao ohatra ny nahita nifakahita teo atsika ohatra ny tsy taitra mihitsy ianao. Nefa taloha vao nifakahita tonga dia câlin aloha. Izao rangako. Lasa memezanao fotsiny raha vao hitanao. Azafady ary moa izany e. Fa maninona antsika sindry aloha raha mba mitady toerana mba mangingina mba hiresaana tsara aloha e. Oviana io? Izao e. Izao ve tsika mifakahita dia oviana indray. Za aloha raha izao tena maika be za ary mbola andika lesona nandritra ny herinandro izao Ao fa raha tsika sindry mandika ataoko ny kahiako azo indry adika e. Ka le any an-trano koa ngery izao lasa misy blème be dia aleo aloha ilamina ao. Fa nga tsy malalaka be indray any e. Efa niova ny tany e. Dia resaka 30 minutes fotsiny eny angataka amin'indry Stella e. Aleo moa izany e. Fa ndry nefa mbola tia anahy e. Ie. Izany ve dia dinihana be vao variana hoe ie. Izay nge niteny amiko hoe miova be ianao tato ato e. Tsy efa niteny alava hoe za tsy manino izany mihitsy. Fa ny ao an-tanànanay izao no tena blème. Fa blème ahoana koa? Toko dadanareo koa olona be. Ozy ianao. Niova tanteraka.
mpihira no dadanareo indray izy amin'izao. Zary izao miresaka amin'ilay eto matahotra izay nge mamperikerika ana eto faratratra neto dia vita ny tantarako. Matotra kosa Tena resaka serieux izany. Eritreretin'ny latsara misy lera ny vidiana ao an-trano. Raha voatara na 5 minota ary tonga dia voafelapeelaka ny tamaina. Dia izao koa tsy mahazo mampiditra ny namako ao an-trano intsony aho. Izay koa no tena tiako tenenina voalohany indrindra hoe tandremo mba mandehandeha any. Aza makanto mihitsy. Fa izay sy dadandrika itako efa nifampidakoro be ko manina izy no mivadika ohatr'izany tapaka fa nanino indrindra no mahatonga azy masiaka ohatr'izany. Tsy fantako, tsy haiko izay nahazo azy izay tsaotsao any ankizy tamomba anahy. Fa tena mahamay mihitsy aho an-trano ao amin'izao. Tena marina. Izay no ataoko hoe alo efa lera manko izao ka tsy te hahita. Ka nanao mikaoviana zany izy manao an'izany nefa ndry tsy tito e. Sa taloha nandehanandry iny? Tsy tadidiko tsony fa ohatrany saiko koa tsy ao mihitsy. Dia ahoana fotsiny zany amintsika sy ndry reto e. Ka alolo andeha parsi amin'ny fotsiny dia hita eo ny tohany. Connecta fotsiny rehefa anina dia izay andeha milamina eo ihany. Zany veky? Sa ahoana? Dia resaka Facebook fa sisa zany no ifampiresahana. Zaralara nisy an'io fandraisanako. Izay aloha andefa sao dia loza eto maro. Stella, vetivety akia. Inona ihany? Fa tena mbola tia ve indry aloha? Sy efa hoe eno ako mila veriny impiry koa ary izany. Sady aloha andefa jereo dadanay aty efa miantso sato hoe aiza izao. Zany? Eny ary. Izay moa fa veloma aloha e. Zariva miconnecta raha manam-potoana. Ohatrany tsy mazava mihitsy ilay zazavavy iny a. Tena ohatrany kodikody be izany izy indrindra nandray an'ilay téléphone teo. Rangahy rahako tena tsy matimatiko lolo ilay fihetsiny. Kaloha hoe avy nasisisiny ato sao dia mierika tapiko. Iny fa nierika tokoa. So ihany fa tsy hitany. Ary toa makasisisiny. Fa nakasisy teo. Andraso e. Io nakasisisiny ka itry. Ary toa mipozy mijery fitaratra sady mamboatra volo. Tsy milamina zao a. Androany. Lao tongoko mialakata. Lasa mifidy. Nakatra mitototra kely mihitsy. Aninany ary kalaniny. Lanitra to misy lehilahy lehibe mifanoroka aminy. Topotopoka be ny foko. Inona reno ataoko hoe tena miaraka amin'ny lehilahy ve izany izy Stella? Anatona sadaikatra tsy anatona. Marary ny foko. Inona reno ataoko Andriamanitra? Lolo dingena tsara ka sao dia manao foana. Fanina tena malary be ny lohako. Ka loha ka apetraka mihitsy ka otry to lasa ao anatin'ilay fiara. Io fa nanao marche arrière dia lasa. Stella tsy haino ny maro. Amin'izao anniversaire lahy zao moa dia rehetra izay mivady miarabe tratry ny anniversaire dia mitombo fahendrena sy fahaizana dia tongava amin'ny ambony indrindra. Dia ho mariko izany letsy dia ity misy cadeau lahy. Dia fety landro any dia mba mifalifaly tsara. Eno fa ahoana izy ity ry Henrito dia araka izany hoe fety nefa to manjombo nendrika be izay mba miezaka mamalifaly dia inona ary ity? Hita ho ako. Maninona raha mba mitsikitsiky ole zalahy ty e. Fa ialahy ve marary e? Inona ny mampisento e? Ohatray. Ya
Aia, Fa maninona? fa inona mahazo anahy? Malahy io. Lohana rery izany ry dada sy neny. Inona ary ny olana? Inona fotsiny ilananay ray aman-dreny raha misy olana tsy zaraina aminay? Tsy tia hanao fety izany aho. Han? Fa inona no antony? Lozany Stella e. Lozany Stella aho a. Milozany nakaiza? Nantakalon'ny olon-kafa. Ny sarany? Zay zany. Iandry neny a. Zao mba fetiko nefa tsy eto izy. Aza mitomany aloha izany ary. Menatry nareo vady a. Saika tsy ho teneniko ihany nefa tsy ho zavako loatra. Aza latsana ary dada sy neny a. Eny. Sy mangina amin'izay ary moa e, mijorova lehilahy e. Ka tena tiako ange izy e. Zao noho izy a. Tsisy olona tiako ohatranazy izany nefa. Enoy aloha. Vitany. Araka ny teninay teo hoe tokony hanao fety tsika androany dia isembana izany ranomaso izany. Tsy mety zao hoe ajanony aloha ty ranomaso ty. Ka tsy mety. Tsy aleo hatrehana ny fety androany dia ho hitantsika eo izany dia mihinana ny problème izay misy. Ka tsy afaka ny hanao fety tsy miaraka aminy ahy e. Fa hono a, raha tsy madiso fa inona ny sarahany taminao? Lasainy fa neno miavinavina be dia dada ho masika be dia manao toeratsy zaka aminy. Dia izay dia izay aloha fantatro fa tsy hitako izay koatran'izay. So dia mba misy zavatra hafa kosa natao lahy e. Tsisy azy izany e. Zaho olona tokapo. Ny ary efa olona anankiray dia anankiray fa tsy mahay mifaofo izany e. Ka ny fitiavana raha tena tia izy a, tsy tokony izany no ampisaraka azy amin'ny lahy. Izay dia ataovy ao anaty saina izay. Tena marina izany. Tadidin'lahy moa ilay resaka antsika indray andro hoe ny ela maharay roa. Izao izy fa mitranga. Tena azafady aloha tsy hoe mandatsa lahy. Feta lahy tsara izao ny fisehoan-javatra, tsy ampoizina izany. Ka iza morony no ahalala fa Stella ange olona tena mifankatia be tamiko tamin'ny voalohany e. Fa tsy haiko izay nanjoa azy tao rehefa taty aoriana iny e. Ka ela loatra ilay fitiavana, lasa matsatso. Aiza verina dia efa amatona maro izany niaraka dia niaritra teny dia izao indray izy tsy haiko hoe vadika be ny lohako roneny e. Tsy adalany ray aman-dreny ry Henri ny mananatra. Fiainana efa hitanay izany ary mba tsy ilazako hoe efa nilalovako mihitsy azy. Zavatra efa niatra tamiko zao. Maninona ry dada raha mba resahanareo izy aloha. Resahana ahoana? Resao izy mba hiverina amiko hoe. Izany ry neny ianao fa vehivavy mba mifampiresahanareo. Ny fitiavana le tsy forsena izany a. Tena marina izy efa tsy tia latsony. Izany very neny. Ny antony hatreto aloha ny antony ny fahitako dia no se tsy mbola manana avenir azo antoka ny nahatonga azy ny ala. Tonga izy dia any amin'izay olona afaka melona azy any amin'izay manam-bola. Ataovy diso izay teniko izay. Tena marina izay tenin'ny dadanao izay a. Izany very dada. Ka izay ka. Ianao mbola tsy kitaitsy vary maina izy ve dia hiaritra trefla aminao eo. Fahitako anazy ny hery dada tsy azoko mihitsy ny azo ninona izy fa olona efa manam-bato ange izany herilahana an'izany e. Olona manam-bato azy izany dia lahy lehibe izay. Izay ary. Ngamba nina efa any tsy haiko hoe any amin'ny 15 taona latsaka kely. Ka volana ilainy ka ianao tsy manam-bola, ianao mbola tsy miasa. Ka tsy tena tiany nge izany ilay olona e. Ka na fitiavana io na tsy fitiavana izay ilay olana izay. Ianao mbola tsy hitan'izay zavatra azo raisina tsisy mamy any aminao. Nga ny biso izany raha ngaty mahavelona. Izany mba manome goûté anazy andro dada indraindray e. Goûté. Ianao koa moa aloha aza masika be aminy eo e. Tsy masika. Ianao ary neny dada mandatsa foana. Ka ny lesona tsy maintsy raisina. Ny Français zao tena maratra be amin'izao. Dia amony tena ka. Amony tena fa tsy hitako izao. Betra tsara fa inona ary ty. Fety androany fa amony tena. Zao fotsiny teneniko anao tsy nirery ny vehivavy. Ka izy nefa nandriny foko e. Petateka vehivavy tiaraka amiko fa izy ihany no tiako. Henri a.
Efa nandalo an'izao daholo ny lehilahy rehetrarehetra ary ampanginy ty ranomasy fa inona ary ty ataony olona misy inona koa ato mafy kosa vety ato dia okizay dia inona moa zany ny tiany lahatongavana ahoana koa zany inona ny tiany lahatongavana zany manao ny ranomasy ohatr'izao dia inona ny tokony atao zany ka ny fitiavako azy ny tomany akoatr'izao dia tsy te hiaraka amin'ny olona lafa tsy izy tsony ahy izy ny tiako fa ialava mba misainy averena izy ry dada olona efa viravirain'ny lehilahy zany dia mbola zany ihany no tadiaviny arahana ka tsy tiana ke zany olona zany fa tsy haiko inona nisy isiany any zao no izy mba mieritrereta efa niteny hatrany amin'ny voalohany zay ananana avenira tsara atao tokony zay apetipety ny fiainanao zao ny ataonao dia amin'izay ianao tsy ataon'ny olona ohatr'izao tsony tokony zay ananana asa zao ny atao ananana fiainana stable tsara ka ny olana nge tsy miverina zay roa mihitsy saiko rehefa tsy eo anilako izy izy ho hany tiako e ataovy tsy hiverina any aminy ny fitiavana nge mandoro zao ianao lalao fitiavana ianao dia may ianao zao aza mieritreritra vehivavy zany tsony aloha adabota teraka any zany fa ataovy izay arena amin'ny fiainanao Stella, fa inona foana mbola andehananao aty ampiasanako aty? Efa niteny taminao aza maka aty ianao. Manala baraka na fotsiny. Moramora moa aloha e. Moramora ahoana? Zavatra tena urgent ny tadiavako anao matoa tonga aty fantatro mihitsy izany. Tsy efa nanambatra anao izay aza maka aty ampiasanako Eno haiko izany. Farafarantsy no mba niantso telefonina anao dia mba mifampiresaka tsika. Tsy vita telefonina ny resako resahako aminao zao ry Jim. Dia fa inona ary le resaka? Be voka. Averiny tsara hoe. Fa ianao hoe lasa marenindreniny. Be voka? Be voka anao kinona indray? Stella, tsy efa niteny taminao hoe mila mitandrina tsika? Ska efa nitandrina ako. Izao ny vokana. Tsy efa nanavatra anao hoe mihinana pilina foana tokony ataonao. Ianao ke izany tsy natandrina teny ianao e. Ary fantatro tsara fa olona manambady tsy vitan'izany fa mananjanaka raha teo. Tsy fantako izany Jim, fa tsy izany izao ny problème. Sy ny ianao ny adalanao mahatonga an'izany. Inona? Tsy fitandreo. Dia mitapy ary le rangahy ty. Tsy fitandremanao tena mahatonga an'izanyko. Dia inona izany no vahaolana amin'io e? Tsy tia lalan'izany ary Stella. Ka izao ny zavatra anankiroa ny ampisafidianako anao. Inona? Sara ianao amin'ny vadinao dia ndao tsika hivady. Na velominao mandra-pahafatana io zazo io. Ty tena vehivavy adala. Otry? Ianao ndray izany anariko vady aman-janako. Ratsy adalako. Fa le Jim ty ve maninona e? Ny tsika fa ty zanako ty izany tsy rarahinao. Ka za tsy tia lalan'izany fa za efa manambady aman-janako araka ny teneniko anao teo. Tsy saraka amin'izany ny tsika efa niteneko tany aminao tany hoe rendrarendra ny tsika fiarahana fotsiny iny. So mba hanody anao izany. Ianao izany tena mahabe problème ka. Za koa maika hiasa. Maninona raha sorona any? Meko vola ianao. Fa tianao faty mihitsy izany. Ohatray. Tsy ampafiry izay vehivavy manala zaza ianao ka hoe maty eo maty. So dia mba hanody anao izao zavatra izao tena marina e. Izay ny hevitra mety aloha dia izay atao. Ahoana za maika hiasa fa meko vola ianao dia andana manao an'izayko. Dia aza verimberina tsy nitao fa manimba ny asako ianao. Moa manala baraka na koa. Ohatrin'ny izany vola menao izany e. Tao vola kely tsisy dikany ity. Ohatray. Raha etsy ve dia vita inona? Manala zazan'izany nge dia tsy mandany vola be. Tsy manaiky an'izao Jim. Korontaniko ny tokantranonao raha izay no tetavinao. Eny ariko. Raha te hita loza dia atao ve? So dia averinao fa tsy ho vitako ary izany rangahy ty. Hitako an'eny lavantranonareo e. Atao fe. Ary na ty asanao ty ary ho vonganiko ato ianao zao dia ho any amin'ny lehibe anareo ampahafantariko azy ny marina rehetra. Za koa tsy matahotra an'izany ry anina. Malaiko baraka ianao. Mandidy ianao evoaka ny boroko. Zao dia zao.
raha tsy te hiara mifatezero akeo ianao. Andeha koa rangaty za tsy mila roana fa hitako ny varavarana. Vasy Aza dino nefa fa mbola tantara mitony antsika. Fa inona nataondry aty? Malahelo an'lahako. Stella, hatramin'ny viny ianao malahelo an'andray? Tsy azoko izany fanontaniana lahy izany. Fa zariny tsy mahazo hoe isika ve miaraka sa tsy miaraka aloha? Rehefa te ho hitanao dia ho hita, rehefa tsy hita dia lasa ary nahitako anao farany. Ny fanoroka tamin'iny zoko be iny dia avy eo nareo niaraka tamin'ny tômôbilina anakany. Georgia, iza koa izany? Za nge nanaraka anao tamin'ny tsikely ny saraka iny. Vao mifankahita voalohany tsika tamin'izay no avy any ambanivohitra. Sao batsy za koa izany. Ndry mihitsy narahako ndry rehefa avy eo dia avy eo nandeha nakany dia mbola namboatra vola aloha dia nifankahita tamin'ilay razoky iny dia nifanoroka dia lasa nytany ianao. Verina fa sy nararana. Za aloha tsy niezaka mifandray taminao tsony ataorina an'izay tamin'ny herinandro. Izay izany nahatonga anao miavinavina amiko rehefa mba andefasako mesazy dia tsy mamaly. Ka marary mifoka ka. Olo tiako izao ve no rohan'ny olona iray masoko rehetra tsy mba alahelo? Tsy mba diso kosa ianao fa tsisy an'izany. Fa iza ry ny lehilahy iny? Tsy tadidiko aho izany, olona be tabenga mifanerasera amiko. Dia ampatsefiko anao ary izy izao. Nisy ny antso ianao dia hoe maika be aloha fa izay fa velomo. Tsy navelana manatitra anao akory ary dia avy eo ianao anarahako. Avy eo dia izay ny zavatra hitako. Fanoroka tamin'ilay zoky iny ianao. Sanao ve miteny an'izany? Tadio tsara aloha. Andro zoma ohatran'ny fiarahantsika mihitsy tamin'io. Zoma tsika no nafarana, zoma tahorona izay tsika ny eona fa fotoana fohy. Avy eo ianao avy eo niaraka tamin'iny olona iny. So ary dia andraso hoe 4x4 maintimainty ilay 4x4. Tena ilay tonton avy any an-dafy izany. Inona? Tonton anareo? Ie. Anadaninareo sara lahy ny dadanareo? Raha lahy ny dadanay dia vao tonga mihitsy izy dia niona izay. Mifanoroka nareo fa tsy hoe niona fotsiny. Tonga dia mifanoroka be aloha. Eny famiyany izayko. Izay mahavany avy any an-dafy anazy. Fa nga ny olona avy any an-dafy lasa mifanoroka amin'ny vava rehefa miala mety Madagasikara. Georgia, ianao ve adaly? Izay ny hitako loko. Tsisy an'izany ianao koa izany lasa lavitra loatra ny sainao. Fa inona fotsiny nataonareo ary? Saok'izay moa fa ianao koa dia diso saro-piaro loatra ka tena marina. Ka tena tadatoanareo izany iny? Tsy mahafaly ianao ve izany ny atongavako aty? Ahoana moa tsy ho faly fa mba manontany fotsiny aho manadiady fa mba hanarary ange ato anatin'izay fotoana herinandro maherinandozana ho an'izay Sy ianao izany marary amin'ny tsy antony. Hatramin'ny fetiko raha tsy tsarovanao tsony. Taizanao izao tamin'ny fetiko. Ngamo. Za koa tsy nikonnecta mihitsy dia tsy hitako mihitsy anniversaire anao inge. Za mbola sahirana be. Dia adindry ambany anniversaire koa. Azafady ary moa ao fa onerako izay rehefa manam-bola. Za nge tsy mila mivolandry fitiavan-dry fiaino ny ilaiko. Siany ary moa dia tsy tezitra tsony Raha fa mbola manao an'izany dia tezitra ako. Ao fa tsy hanao tsono mihitsy Tena marina Tsy hitandreny hi mihitsy ve zao? Hitako mihitsy. Tena mipoka jiro ange fa tena efa tonga eto zao fa aza mamofo izany tsony. Sady dadanay sy neninay efa tsotra be fa tsy maninona tsony ngamba izy. Dia hono aloha efa nandefasako mesazy lahy fa tsy nivaliany lahy. Nanahoana ilay resaka stage? Ay ve 2 mois eo ilay izy no mivaly dia tonga dia miasa avy hatrany izany hoe en mois de février izany efa miasa. Fa riakitra io sady comptabilité ny andraikitrako ao. Mety kosa izany. Ie mba efa m'assuré no avy ry. Dia ny tiako atongavana izay indrindra. Sao dia karakaraina amin'izay ny raha dia mbola eto dia mbola etaona fa andry andeha indray Tsy andeha tsony Tsy andeha tsony ka eto foana amin'izay Hivady zany tsika sindre. Izay mihitsy ny tiako. Ny fianarandry ahoana? Afaka janona iny rehefa hoe manambadiko. Dia resahako izany dada sy neninay Izay aloha no tiako dadanareo ahoana iny masika be iny? Sy tokony hiova indray. Verina original. Fa inona nanjo azy teo Tsy haiko, tsy fantako fa avy aloha izany ho any.
Fa ny tiako Tsara kosa, andao atao haingakaingana mihitsy ny mariazintsika. Ie, izany efa teniko hoe fa hiasa zao izany hoe atao anatin'ny fotoana fohy izany ny fikarakarana. Sady ela ohatra ny hafahafa rehefa za nge natahotra mihitsy ela tsy miresaka amiko ireny. Ndray tena votsitra izany kinina tsony. Za nge tsy nanadino andre mihitsy ne, fa nalailo fotsiny dia nalaiko nangina. Fa hitako hoe mety akery sy tia dia izao andaontsika sindray mihitsy ny araka iresaka amin'ny dada sy nenay. Ka endrasako hoe toy izy na firy izy tonga e, tsy maninona izany. Tsara kosa izany, dia tsy matahotra anazy tsony. Na misakafo aty ary andro tsay vary ary rehefa avy eo dia tonga dia mihinam-bary aty aminareo. Maraka manao raharaha izany tsikako. Ie, tsy maninona. Dia misaotra betsaka ry dadan'ny Stella nanoana ny antsonay mivady. Tsisy fisaorana ka. Zava-dehibe mantsy no tokony eonantsika fa tsy ohatry tsy mety amiko le hoe ampitondraina le ankizy foana ny hafatra dia vezivezy eo ny hafatra fa aleotsika lehibe mihitsy no mifampiresaka. Tena izay tokoa. Ie, ny tia natongavana moa izany dia le hoe ahoana ny andaminana ny rarahan'ireny ankizy ireny. Ny amin'ny fandaniana, ny isan'ny olona, aiza ny toerana anaovana azy. Izay izany no tsara ifampiresantsika. Le izy indray izay tsy makasarotra n'ilay izy fa miakina aminareo. Eny e, ekena fa miakina aminay fa na izany ary tokony mba misy fifanankalozan-kevitra kosa amintsika. Dia hono aloha saika mba hanontany manahoana moa ny fandaniana amin'izay zavatra izay? Raha ny fanaon'ny olona aloha dia zarana mitovy mihitsy ny dépense amin'ny mariazy io. Eny e, tsy maninona fa aleo atao izay mampetipety azy eo e. Ka melohan'ny zavatra rehetra ve reto tsy aleo aloha fantarina ny isan'ny olona izay vao mametrapetraka ny zavatra tokony atao. Raha ny hevitra aloha aleo atao kely tsaratsara. Ia, marina tokoa aloha izay. Fa ny anareo izany eo eny mety tsy tena ho fantatra angamba fa ambangivanginy fotsiny. Firy ny olona tsy maintsy ho asaina. Izay ngamba aloha tsy dia hoe tena diso betsaka loatra fa izay vitsivitsy ihany ilay fianakaviana. Eny e, dia metimety ho firy eo? Eo amin'ny 70 eo izay. Tsy ampy zato izany. Tsy ampy. Tsy mahafeno. Ary vitsy marina nareo izany a. Fanohatra amin'ny anay mihitsy. Za indray dia vahoaka be. Fa nareo eo amin'ny firy? Raha le mandeha mariazy ireny aloha fa tsy latsaky ny 200 olona. Eny e, konga moa asaitsika daholo moa fa tsy maintsy famtenina ihany izay tokony handeha. Ka raha izany anie izany tsika tsy tokony hizara mitovy. Asako mba eritreritra fotsiny nenay iny hoe tsy aloha hoe zarena mitovy ihany tsika ihany iny io tsika samitsika. Ka ny anareo anie vahoaka be. Araka ny tenin'ny madama teo hoe mety ho fatim-patenana ihany ngamba ny aloha izany satria kely tsaratsara tokoa no mahafinaritra. Izao ary sao dia lava loatra ny resakantsika fa andao ataontsika an'izao. Samy miantoka an'izay olona inviteny izany tsika. Ohatra hoe olona 500 ny anay dia miantoka an'ireo olona 500 ireo izay. Raha 70 ianareo dia miantoka an'ireo 70 ireo nareo. Izay mihitsy no izy e. Dia oviana izany ilay daty? Izy roa efa nifampiresaka taminay teto dia ny masaka ao an-tsainy zareo dia hoe aoriana kely ny paka, herinandro aoriana ny paka, afaka 2 volana eo izany. Tsy akaiky loatra ve izany? Ka izay ary mba efa niresaka an'izany dia izy roa ny tsaiko fa dia hoe izay honiko. Ny fanomanana anie mbola tsy moramora e. Dia samy miezaka izany tsikako. Izay mba tian'ny ankizy. Eny ary. Ahoana ankizy Stella? Ahoana mama? Fa nanino indri ary araiza daholo ny olona tao indrireny no ato?
dada miandra eto fa ohatran'ny hoe misy fanafody ilaina maika izay dia lasa nijery an'izay ihany izy. Fa naninona? Tsy haiko ry mama, ohatran'ny hoe safotra hony aho teny an-dalana dia olona aza nanatitra anaty aty. Sao dia misy tension? Tsisy aloha e. Lazain'ny dokotera hoe tazoma hely angasa ahoana, tsy azoko tsara koa ilay izy fa izy dada no tena fampiresaka teo. Zavatra efa paso andriva izao? Tsy mbola aloha e, vao sambany mihitsy. Fa ahoana koa ary dia sao dia tokony hanao analizy sy ohatr'izany? Fa nanao ihany dokotera fa mbola tsy mivaly. Tsy haiko koa hoe reraka amin'ilay vezivezena amin'ilay fikarakarana an'ilay raharaha angambany. Tena mety ho izany tokoa, indrindra tokony tsy hanao reraka. Izay saiko teneniko hoe mety hanao repos mihitsy angamba mandra-pahatonga mariazy aloha rehefa tafavoaka eto. Sady aza miasa saina be loatra fa vita foana io e. Tena misaotra an'Andriamanitra mbola tsy maty. Dia ahoana ny sakafo? Efa ninana ve ndry? Lasopy kely izao no vidian'ny dada ao anaty teo fa mbola tsy hitako hoe iza ny karakara ny sakafo. Mba mazotomana nefany? Tena malaina be ary mama. Ka reto misy mofo midobera netiko dia sao dia tokony hanaovana dite vetivety aloha ndry? Aleo dite fotsiny aloha ngamba fa malaikomana be mihitsy a. Fa andringa mila misakafo tsara e. Ny raharaha efa akaiky. Eny ao fa izany ary mama. Dia hono a? Efa misy miandro ve izao ndry amin'ny alina? Ka eo mihitsy izao ny olanako. Dada izao efa engagé aty mandritra ny andro dia amin'ny alina koa hoe mety ho reraka ihany izy. Aleo any andry amin'ny alina ary andro any alina? Tsy maninona ve? Mety ka tsy maninona. Za zavatra tsisy manahirana tsisy ataoko ihany koa any an-trano dia aleo to dia ho aty amindry ahy izany. Marary be indray ny kiboko. Sao dia antsoina aloha dokotera fa tena marary be indray anie izy izany. Kibo ve? Iendro mama. Mba atsovo kely aloha dokotera. Gasy aloha ary hitady dokotera vetivety. Ha, dokotera atao inona? Hono atao inona dokotera? Alao izany ho any. Ohatray. Tsy mila dokotera izany io fa alao fato azy eo am-pandriana eo ry mama. Fa inona ty mahazo anao e? Henri, marary ny. Tsisy ilavana an'io vehivavy tsy fankatarana. Andriamanitra. Tsisy ilavana azy. Aty amin'ny hopitaly angetsiky. Fatako tsara mihitsy izany. Ary vonoko teo. Fa inona izao? Andriamanitra. Vonjera olona. Melary ianao. Raha ny foko no apariko amin'ity dia matoko sur place eo tena. Vonoko ange. Vonoko. Asiko. Orlanitra fa inona ty mahazo tsy miaina tsonika mpamita bady. Fa inona zava-miseho e? Lazao azy. Lazao nenay zavatra nataony ty e. Lazao. Mba nity mba tena tamin'ny foko manontolo. Naikaiko daholo izay afaka avefa ty kosa aloha tsy manaiky tsony e. Za tsy atao an'izao tsony a. Vita trany amintsika misaraka tanteraka. Zarako ary tonga dia nitranga taty am-boalohany taty ny zavatra nataonao. Fa misy inona fa maizina amiko mihitsy zao zavatra ataonareo izao. Afa jasaka alatonako io. Maty afaka indri be voky. Be voka fa tsy zanako. Tsy zanako. Saika mitakafo sy ny kainy trangany na fienina. Io fahatsorana io koa veriny ty fa hoe tsisy fetrany. Izao mitranga tsara izy izao. Fa ahoanaka izany? Saotra an'Andriamanitra e. Saika mitakafo fotsiny amin'io zaza-tsy-anahy io. Iza ny tena izany? Ny mpamosavy mandeha alarika Stella misy mahita. Dokotera mihitsy no niresaka tamiko tao velany tao makasika an'izany. Amin'izay efa 2 volana koa ilay zaza amin'io. Zanakao ahoana fa tsy ianao ve ho any miaraka aminy? Za miaraka aminy fa voka tamin'ny fanitsakitsahana tany ivelany tany. Aza mitsoka didy izany. Tsy mitsoka ary neny tsy mitsoka fa zany marina ny tany io izy e. Toko afaka miteny izy io. Orakizy fa inona izany zavatra izany? Azavaiko anao ry neny a.
fa ny anay dia firahana madio hatramin'izay efatra taona angarangidina satria mitsonjovoko mihitsy izany hoe asony tokantranoko izany ok'izay Henri hitako teny misisisika tato ato so ihany efa nanaja-tena fa raha tsy izany ngamba dia sasany ty tarikely foana teo fonay inona ny fonana amin'izany zao ny zavatra misy za tsy manaiky an'io vita tanteraka vita ny tantaratsika ary stela tsy miverina aminao tsony a ie andaotsika ary ny anody a andao fa tsisy hidirantsika tsony zay fiainanao andaotsika fa tsisy hidirantsika tsony zany ho a efa tsisy nena tsony aminay mbola tiako anenao tsisy raraiky zany eny andao andeha andaotsika andeha neny fa aloha zao lasa rehefa tsy atenao ma tsisy raraiko an'io zany tsony veloma ianao afo mandoro indray miseho nandrenesana ny iaina Simonety Lucie Mbola Hery ary Solofo